Ho an'ny lafiny ara-tsosialy manokana natomboka ny taona 2012 teo ny fandaharana asa natokana hiadiana amin'ny fiparitahan'ny jiky telo taona moa izay no lasa rehefa hita soritra ny ezaka ataon'ny tsirairay araka izao tati-baovao entiny rotsira kotin'iray ny Simam Rasoanaivo izao. Hiditra amin'ny faha-efataona nisiny ankehitriny ny fandaharana asa iray izay natokana analana ny olona amin'ny fangerena Kalamanjana ka mahatonga ny tay miparitaka eny rehetra eny. Somary entitra ny fiteny azy raha nambaran'ireo tompon'andraikitra amin'ny sahana ny fandaharana asa satria tsapa ho izy ireo fa miantefa kokoa eny amin'ireo mponina izany ary mahatonga azy ireo tonga saina sy mahasarika azy ireo anadio ny tontolo manodidina azy. Raha manasa Fond de Population moa izay efa-tsy Global Sanitation Fund na GSF vola dia nanomboka teto Madagasikara, nanomboka tamin'ny mars 2010 ary eo amin'ny 5 millions de dollars zany ny vola natokana ho an'i Madagasikara. Ary ny tanjona an'izy moa zany dia tena hoe hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny fanafoanana ny tay miparitaka eraky ny tanàna zany. 5 taona ny faharetan'ny fandaharana asa ka tao anatin'izay 3 taona hiditra efataona izay indrindra dia tanàna miisa 3,000 amin'ireo faritra 410 hiasan'ny fandaharana asa no efa nanomboka mizahatra amin'ny fialana amin'ny fangerena Kalamanjana, isan'izany indrindra ny faritra Nalavory. Eny amin'ny village na hoe vohitra no hiasana ary voalaza teo fa afaka amin'ny fangerena Kalamanjana ny olona rehefa tena tapa-kevitra izy fantany io fa mpinatay sy mihinatay ary ny zavatra nafinaritra dia fangerena Kalamanjana ny sorony fa fantatry ny olona zao ny impact moa na hoe ny fiantraikany zany eo amin'ny maha izy azy satria ny olona moa tsy hoe mangera Kalamanjana dia miala dia ilainy le inona ny fiantraika amin'ny vatana aminy dia tena eny le hoe miantraika amin'ny vatana amin'ny maha olona aloha satria dia fampandrosoana amin'ny vatana amin'ny isa-tokantrano le izy ary mitondra fiovana eo amin'ny toe-tsaina sy maha olona aloha voalohany fa koa misy fiantraikany ara-pahasalamana izay efa hita tamin'izay fa any aminay zao any amin'ny commune Nalavory dia ireo tanàna ODF dia efa misy fiantraikany amin'ny toe-karena satria dia efa diovina le toeram-pangerena Kalamanjana dia mitombo mivokatra ary manao lava-pako izy fa ny zavatra nafinaritra be farany dia nisy fiantraikany amin'ny resaka fandriampahalemana ka ity zavatra atao ity. Noho ny ezaka izay efa vita moa dia mbola hiampy 3 taona ny fanatanterahana ny fandaharana asa ka aorian'ny 3 volana manaraka dia ho voarakitry ny fandaharana asa avokoa ny faritra 12 eto amin'ny Nosy. Ny tanjona voalohany indrindra dia ny hitsinjovana ny fahasalaman'ny mponina hiala amin'ny loto.